sarobidy be ny hoe miteny andriamanitra amen de treny hoe nijory tetso pasteur Njiva de niteny zavatra nisinisy izy napetraka andriamanitra teny ambavany de misy le zavatra otrany hoe mampitsiky kely eo anatin'ilay vao maya mampiraikitra le fahamarinana ao anatin'ny folo izy satria fahamarinana natao tanteraka ny fiainany tsiray avy zay miaino a sy vonona ny akatoy zay zavatra mpitondran'andriamanitra mpanomponya ndao tsika isotra amin'ny tompo fofainy amin'ny lanitra ny tananao misotra tompo fa ianao tsy mangina mihitsy fa miteny aminay foana sotra amin'ny fotoana rehetra manambara zava-miafina eo amin'ny fiainanay misotra satria ny fitiavanao anay dia mandrakizay ary tsapanay ny lanjany zany ato anatinay makasitraka tompo misotra ny amin'ny fitiavanao anay amin'ny anaran'i Jesosy amen ndao tsika ity tanana mafy ny tompo a mahazo toerana tompo alleluia voaloha teny a misaotra an'andriamanitra ny amin'ny fataterahany fotoana androany fantatsika ngamba hoe misy vahiny miaraka amintsika monsieur Luc avy any France izy io a izy a nampiasain'andriamanitra mivangin'andriamanitra manokana amakafaka ny tantaram-piainako de trereto hoe olona izy a mpanoratra tonga hatrany amin'ny province izy a manadiady hoe ahoana ny fomba nampiasan'andriamanitra ny pasteur Rodolphe ahoana tsy mandoa aminy a tsy nandoa aminy a na 1 euro aza fa manolo teny izy hanao an'le asa fanompony amin'ny fitiavana efa ngambany a inenina izy mivezivezy teto Madagasikara mitetin'ny province ray manontolo a manao enquête any amina olona tsirairay avy any a manontany hoe ahoana ny fomba fiainako a ahoana ny fomba nampiasan'andriamanitra ahoana ny sehon'ny tompo tamiko a vavolombelona mitranga eo amin'ny fiainako de variny izy manoratra an'le izy variny izy manoratra an'le izy fa zavatra nafinaritra le izy mampalahelo raha ohatra ka hoe hita maso tamin'izany tamin'ny taona lasa tamin'ny taona 2021 iny zavatra ny tantara no seho narary izy tany andafy a ohatrany hoe nianjera de ijoro vavolombelona amintsika izy rehefa avy eo amen de tao anatin'izay ny zavatra nitranga le zavatra nitranga teo amin'ny fiainany a ohatrany hoe misy taolana tao amin'ny colonne vertébrale sa taty amin'ny zany hoe tena hoe toerana misy tokony izoran-tsoka mihitsiny de niantso ana pasteur Njiva tena tsy mahetsika izy fa marary pasteur Liva tena nitomany pasteur Liva niantso ana pasteur Liva hoe misy an'izao mahazo any Luc fa tonga de nitomany tena tsy nahinakanina nalahelo anazy de vavaka tao an-trano miaraka amin'ny ranomasoko hoe Andriamanitra tsarova fa mbola misy lanao amin'ny tonton Luc eo amin'ny ministère de mba tsarova ny fampony rehetrarehetra sady latsaka ny ranomasoko zavatra nahagaga tena zavatra miracle no tranga teo amin'ny fiainany alleluia de afaka ne izy tantaran'izany andraso angambany ametsika micro anankiray miakatra telo kely vetivety nareo amin'ny rahalahy de mba hieno ny zavatra nataon'Andriamanitra zay vetivety miaraka amin'le sary ve efa vono amin'ny téléphone ya afaka angambany apetraka tsika de mba divisiona kely le sary mety Anaona Daoulou. Le 12 mai, l'année dernière, j'ai été renversé par une voiture à vélo. Ny 12 mai 2021, tamin'ny taona lasa rehefa nandeha bicyclette de voadona fiara. Tu peux mettre un peu plus haut. Voilà. J'ai été gravement blessé à la tête, hémorragie cérébrale, traumatisme crânien et 2 vertèbres cassées en plusieurs morceaux. Ny zavatra nitranga tao anatin'io a voadona mafy ny lohako a voadona koa ny lamosina nisy manderany anaty hémorragie tena de nisy taolana anankiroa ny vilana. Oui, ça c'est avant. C'est l'accident. C'est l'accident. Ohatran'ity zany zavatra nitranga afaka atonika etsy amin'ny anety eto amin'ny caméra ty de mba teneny hoe hitanareo azafady eto ohatra zao hita ve
ohatran'io a no endrikisehon'le fahavakisany'le taolana zay a lasa karazany efatra zany nefa tokony ho anankiray 4 morceaux c'était en 4 fractures 4 fractures. Oui, la vertèbre était cassée en 4 morceaux. Lasa ny zara efatra zany nefa tokony ho zavatra anankiray taolana ao amin'ny taolan-damosina. Les deux. Et au milieu de la vertèbre, au milieu des 4 morceaux, il y a la moelle épinière. Dia ao ampovoan'ireo taolana vakivaky ireo a misy ny tsoka. Normalement, un des 4 morceaux aurait dû couper la moelle épinière. Raha ny tokony ho izy a taolana anankiray fotsiny tapaka dia efa ampy a anapaka an'le tsoka. La moelle épinière coupée, vita et Monsieur Luc. Mati. Raha tapaka ny io amin'ny tsoka io a dia tena vita tanteraka. Ça, tétraplégique. C'est quoi tétraplégique? Tétraplégique, c'est... Tsy afaka mihetsika tsony fa dia matory tsisy afaka mihetsika ny tany satria ny fibaikona ny vatana ray amanontolo dia mandalo amin'iny tsoka iny avokoa. En réanimation, les chirurgiens n'en revenaient pas. Avec la radio, je devais être mort. Mais bon, j'étais vivant. Rehefa nijery tao amin'ny réanimation ireo mpandidy dia gaga ry zareo satria tsy tokony ho velona raha io zavatra hitantsika hita maso io hoe tapatapaka io le taolan-damosina. Et on ne pouvait pas opérer parce que 4 morceaux autour de la moelle épinière, ça se opère au millimètre près. Et le risque était trop grand. Dia ny raha izy le hoe fahatapahany taolana karazany efatra io a dia tsy azo didina satria kely sy bitika loatra dia atahorana ahakasika an'le tsoka. Aussi, il ne restait qu'une solution, peut-être. C'était mettre un corset qui immobilisait tout le haut du corps comme un plâtre, avec la tête bloquée comme ça. Dia ny zavatra natao sisa zany dia misy karazana ohatrany appareil zay a mifixe amin'ny vatana dia manery a ny fanitsinan'le lamosina sy ny loha. Et on m'a... Il y a une image, tout ça, bon, l'image, il y a une image du corset, tout ça. Oui, on peut montrer. Ohatra zao pôzin'le appareil, mbola le appareil io fa mbola tsy le... Oui. Ohatrany misy ohatrany sakodo tsy haiko ohatrany sakodo bretelle zay izy io dia pasteur Yadsa misy eo aloha dia orinana izy dia manery anazy zany a anitsy an'le taolan-damosina ka hatraty amin'ny atoka sy ny loha mihitsiny. Zay zany sisany mety eo mba atao fa tsy afaka kitihana le ao anatiny. Zay ngamany. OK. Et je suis resté comme ça 5 mois. 5 mois. 10 volana no ohatran'izay zany a. En attendant que les os se ressoudent d'eux-mêmes. Amin'ny fanantenana zany hoe engagné mba hiverina ho azy. Ho azonareo ngamba izy tsisy an'izany verina ho azy zany taolan-damosina faran'izay kely sy bitika tsy ohatrany hoe taolan-tongotra io na hoe tsy ohatran'izay zany fa dia napetraka fotsiny teo le izy. Au bout de 2 mois, rien. Tao anatin'ny 2 volana mbola tsisy nihinana ny tranga. 4 mois, rien. Tao anatin'ny 9 bolana mbola tsisy nihinana ny tranga. Et le 5e mois, le scanner montre les os qui se sont rapprochés les uns des autres. Tamin'ny fahadimy volana dia naseho an'ny scanner fa ny fanantona namany izy samy izy ny taolana. Ohatra ny teneny bokin'ny Ezekela. Io azafady pasteur Yadsa ça va toko. Explique un peu comme tu l'as dit. C'est impossible qu'il y ait des gens qui viennent à gauche.
Eny tsara le fanazavana fa ahery anao andro amin'ny maraina. Sahoana? Yes. Et les docteurs, même le chirurgien, étaient surpris parce que les 4 morceaux étaient vraiment séparés les uns des autres. Ary le mpandidy tena gaga le mpandidy a rehefa nahita ny fiverenan'le taolan-damosina efatra kely potika miverina amin'ny laoniny. Et j'ai demandé au chirurgien, comment est-ce possible? Est-ce que dans chaque bout d'os, il y a quelqu'un qui envoie des signaux et qui dit recule, avance, à droite, à gauche, pour que tout ça se... Dia nantany aho izy le mpandidy hoe fa ahoana moa fandehan'io taolana io misy manoro ve io ohatran'le manao manœuvre reny fiara hoe yao ampandrefy waka misy an'izany ve zany anatin'io taolana io ve? Et le chirurgien scientifique, un docteur, 10 ans d'études, m'a regardé. Il m'a parlé de Dieu. Ary io mpandidy zay olona manan-tsaina be olon'ny saina io mihoatra amin'ny 10 taona no ny anarany an'io asan'io a na havariana fa lasa niresaka momba an'Andriamanitra tamiko izy. Il ne m'a pas parlé de science, mais de Dieu. Tsy niresaka momba n'le fahalalana zay nianarana izy fa tafaresaka momba an'Andriamanitra. Et souvent, on m'a dit que j'étais un miraculé. Ary taty aoriana moa dia maro amin'ny olona rehefa mijery ahy dia hoe tena olona tafavoaka tamin'ny fomba mahagaga ianao. Et voilà, aujourd'hui. Dia zay dia io izy io androany a te-aka mafitsika ho an' Jesosy. ndao tsika te-tanana mafy be eo an'Andriamanitra. Velona Jesosy. Nareo hoe tsy mahita hoe neny Ezekela kosa aloha taola maina fa ny Andriamanitra Ezekela ihany no Andriamanitra namelona ny Monsieur Luc. Dia raha vita nikasika ny fiainany, vitany koa nikasika ny fiainanao. Andriamanitra anankiray ihany no nikasika ny fiainany sy kasika ny fiainanao androany maraina. Hitanao tsy zavatra impossible amin'Andriamanitra. Fitantara Monsieur Luc moa olona tsy mino an'Andriamanitra le dokotera fa olona scientifique. Fa lasa naminany ny resaka momba an'Andriamanitra le dokotera rehefa nahita ny kahany sy ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Zavatra hitranga amin'ny fanotronana no moana ho ampitenenina tsy mahare-teka ao an'Andriamanitra. Alleluia. Satria velona Jesosy. Za moa vao nahitana azy dia tena nahino an'le témoignage tamin'ny Maly na miana anazy mihitsy hoe tena velona rangahy Jesosy. Satria tena latsaka ny ranomasoko nandrena azy narary. Tena latsaka ny ranomasoko satria zavatra vitan'io olona io amin'ny fanompona tena tsaroko foana mandrakizay. Eritrereto hoe za tsy miantoka amin'ny frehany, tsy miantoka ninina amin'izay séjourny amin'izay andehanany, fa izy manolo tena amin'ny fanompona hoe za pasteur Rodolphe tena andehanao enquête mikasika momba ny tantaram-piainanao sy zavatra momba anao ny biographie anao. Manoratra an'le izy sy amoaka an'le izy. Fa le izy moa za tsy tia amoaka an'le tantara sy ny karazana za satria ny olona avoaka biographie matetika rehefa tsy eo izy. Alleluia. Fa mba rakitra fotsiny. Fa le izy mba rakitra fotsiny a ho tehirizina hoe tsara ho fantatra ny zavatra nataon'Andriamanitra. Amin'ny antony Salamo 7:1 hoe aza misy adononao a ny fitahiny rehetra. Amen. Anomboka tsika amin'ny tenin'Andriamanitra ndao tsika tia tanana mafy be ho an'ny Tompo. Amen. Misaotra tompoko. Ya. Zavatra tiako zaraina androany dia zao hoe mihoatra lavitra no izay andrasan'Andriamanitra no andrasantsika amin'Andriamanitra ny zavatra efa nisehon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Mihoatra lavitra. Rehefa tsika manome lanja ny zavatra nataony dia tsy sarotra amintsika ny hita ny tanany amin'izay zavatra andrasantsika aminy. Asa aloha savaiko tsara le izy ohatrohatr' izay mantsy le fomba fiteny hoe lalina amin'ny fiantsonareo azy nefa tsy lalina akory le izy.
fa tena zavatra marina mahitsy be mihoatra lavitra no ny zavatra andrasantsika isehony ny zavatra efa nataon'andriamanitra ho antsika fa tsika mila manome lanja ny asaribidiny zavatra efa nataon'andriamanitra mba hahatonga atsika tsy ho diso ny tanan'andriamanitra amin'izay zavatra ilatsika nikasika andriamanitra ho ny fiainantsika ahoana misehon'le izy any am-bokyny genesis any a dia manambara ny tenin'andriamanitra hoe namitaka ny eva le mena rana dia rehefa namitaka ny eva le mena rana resaka mena rana ty resaka ity a zany hoe devoly tafitra atao mena rana amitaka ny eva dia nampiresaka le mena rana tamin'ny fahatsilotsaina nampiditra ny famitahany tao anatin'ny eva anokatra ny vavady-pahalalany eva zay le genesis 3:5 itsiriridritra ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy mba hampahendry azy inana zay zavatra tsy tokony hohaniny mission accompli ninana eva ninana i adama tanjony mena rana tsy ny ampihinana ny eva anefa fa ny tanjony mena rana ny hinana ny adama sy eva mihitsy ny hinana ny adama sy eva dia hitanareo problème ohatra izao raha tsy nanaiky hinana n'izay tsy tokony hohaniny adama sy eva dia tsy afaka ny hinana ny adama sy eva andringa anazy apiditra n'le pozina ho ao aminy ny mena rana zay ny nahatonga fahafatesana teto amboniny tany raha tsy tokony ho faty ny olona dia nanjary nandova fahafatesana ny olona nanomboka tany amin'ny andro ny adama satria andriamanitra ny teny manomboka izao izy dia hovovoka ny fihinanao maintsy ny mena rana hovovoka ny fihinanao inona hitanareo ny ozin'andriamanitra nametraka ny fihinany mena rana hovovoka zany hoe na ny zavatra hoan'ny mena rana azy taorinina amin'ny tany ny adama dia tsy afaka hinana an'izany izy raha tsy andriamanitra no ny teny azo no haniny dia fantatrareo ny akora ny angan'ny olombelona ina ny akora ny angan'ny olombelona atsangany ny tanan'izay mahafantatra vovoka dia hitanareo amin'izay raha vovoka ny angan'ny olombelona dia ozy izy indray andriamanitra tamin'ny adama vovoka ianao izy izy dia ody vovoka dikan'izay ara-panahy le endriky ny sakafo mena rana tsy le vovoka aizy nareo nahita mena rana mihinam-bovoka amin'izao fa akoho no hohaniny na cuisse de nymphe na voalavo zany hoe mihinam-biby izy fa tsy mihinam-bovoka fa le vovoka tian'andriamanitra tenenio le taranaka adama voozina tsy an'andriamanitra nefa anana ny mena rana fahefana ho averina vovoka endriky ny fahafatesana averena endriky ny fahafatesana dia ohatr'izao ny zavatra mitranga manaraka tsara tsika rehefa niverina ho vovoka ny olombelona satria lasa nahazo vana mena rana ikororoka ny gentilisa ikororoka reo karazan'olona zay tsy an'andriamanitra reo endriky ny vovoka hitan'andriamanitra ianao hoe tsy vovoka ntsony fa ianao efa mofo sokapoka mofo soranom-boaloboka ianao tsy vovoka ntsony noho izany ianao tsy natao victime ao anatin'le ozina amin'ny mahazanak'andriamanitra anao fa ny victime ao anatin'le ozina tena gejay mena rana hatramin'ny farany dia ireo zay tsy mino sy tsy nandray an' jesosy tsy mahareteka ao an'tompo nidiny jesosy ahoana ny solution nidiny jesosy tsy naka ny toeran'ny olona fotsiny izy mba hamonjo ny olona fa naka ny toeran'ny ota izy naka ny toeran'ny ota izy tamin'ny nanekeny aka ny endriky mena rana nasandratra teo amin'ny azo mba hotazaniny zanak'Israely tahaka ny tamin'ny andron'ny Mosesy ka zay tratra mipozony mena rana mibanjina n'le azo natsangany Mosesy amin'le endriky ny sary mena rana varahana dia foana ny herim-pozina fa velona ny zay rehetra nibanjina izany dia ndao amin'izay tsika isaina siditra lalina ny zavatra mitranga tena sainy tompona veriko arabaky teny tsara ny zavatra rehetra androany natongavan' Jesosy zany natongavan' Jesosy dia tsy amany olana ara-panasitranana tsy fanasitranana natongavan' Jesosy tsy famano olana natongavan' Jesosy tsy fananganana fotsiny natongavan' Jesosy
fa natongavany Jesosy hitondra fiainana. Izy misy no tena mijona toko folo andininy fafolo. Mpangalatra tsy avy raha tsy andrava, sy amono sy andringana. Problema pahafatesana zany. Fa zaho izy Jesosy tonga mba hanananareo fiainana ary fiainana be dia be. Jona voalohany Jesosy miteny zay manana ny zanaka dia manana ny fiainana ao aminy. Dia ijerentsika fampitahana teny anankiroa atao anaty Baiboly zay ampijoro antsika tsara ao anatin'le fahamarinana tian'Andriamanitra olazaina. Ao amin'ny bokiny Nomeri 2:7-7 amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa monomonina ny zanak'Israely nanohatra ny Mosesy, tsy mety hafa-po mihitsy fa mitaraina amin'Andriamanitra foana, manome tsinon'Andriamanitra. Ny 7 amin'izay nanota ny Israely. Ary rehefa nanota ny Israely ny invitation ny fahafatesana dia mialoko ao ambadiky ny fahotana foana ohatr'izay nitranga tany Edena. Dia nakeo Mosesy ny olona ka nanao hoe efa nanoto zahay fa efa niteny nanome tsiny an' Jehovah sy ianao. Io zany le zavatra nitranga. Zany hoe nitaraina ny olona natsapa amin'ny fahadisony. Dia nakeo Mosesy izy tena nanoto zahay, zany hoe niaiky ny fahadisony izy. Ifony amin'i Jehovah zahay mba hanesorany menarana aminay. Ny zavatra nangatahany olona ny hanesorana amin'ny menarana, anao délivrance hoe miala ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy. Lasa azavaiko tsara aminareo tsy levinizy anam-panahy. Dia ny fona ho an'ny olona Mosesy, ny fona no ny fahadison'ny olona Mosesy nanelanelana. Ary hoy Jehovah taminy, manaova menarana afo ka atony amin'ny hazo lava, ary zay rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery zany. Dia nanao menarana varahany Mosesy ka nanantona azy tamin'ny hazo lava, ary zay olona voakaikitry ny menarana ka nijery ilay menarana varahana dia velona. Ao tsika tsangatsara tanao hoe azonao tsara ny zavatra vakina. Ijerentsika ny Jona 7:7-7. Conversation Nicodème tamin'i Jesosy io. Zao no voasoratra. Jona 7:7-7. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ary tahaka nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona. Jesosy naka ny toerany menarana. Enoy fanoarana raha nidiny Jesosy naka ny endriky ny olona fanetretena. Atreo ny endriky ny fanetretena. Fa tehiteny aminao fa mbola misy ny dingana ambony noho ny fanetretena ny sehon'Andriamanitra tamin'izy naka ny endriky ny menarana. Mety tsy azonao le zavatra tikoza reny angambany. Nasolo averiko kely. Ao koa aminareo zao sainy zao zay atao amin'i Jesosy Kristy koa. Fa nanana ny endriky Andriamanitra izy dia tsy ny fikiriny mafy ny fitovizana amin'Andriamanitra fa nanitry tena olona izy. Ny fidinan'i Jesosy olona mamaritra ny endriky ny fanetretenan'Andriamanitra. Izy nidina niala teo amin'ny seza fiandrianana amin'Andriamanitra azy fa naka ny endrika ao. Le olona ao afahana fanetretena. Fa zao eto misy endrika anankiroa isehon'Andriamanitra. Ny endriky olombelona fa teto izy tahaka ny nanandratana n'le menarana. Zany hoe tsy endrik'olona tsony fa endriky ny menarana. Ny apôstôly Paoly nanapahatakarana fa io endrika nalainy tamin'ny endriky ny ota io le natonga azy natao ota amonjy antsika. Korintianina 2. Halleluja. Korintianina 2 toko 5 ny 9:20. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Zay tsy nahalala ota dia efa nataony ota amonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Isika voavela eloka endrika hafa iny famonjenantsika. Fa izy nanaiko naka ny endriky ny ota sy natao ota. Zay isika vao afaky ny sitraka amin'ny fanamarinana avy aminy. Zany hoe izy lay teny toeriny Adama. Ka natonga ny Adama natao hoe mpanota. Halleluja. Fa rehefa naka ny endriky ny ota izy nivahany ny problema momba ny fahotana mba hatonga ny herin'ny ota tsy hanapahefana eo amin'ny fiainan'ny olona zay mihino azy ka miverina aminy ary manaiky anao ny sitrapony tsy maharety eka ao n'Andriamanitra. Zay le fifanakalozana ara-tsitrapo. Hiditra lalako koa. Fifanakalozana ara-tsitrapo. Izy
nandany sitrapony fa nanaiky ny sitrapony ndray an'olo tena monjy ianao tao Getsemane ray ozy izy tao Getsemane raha mety esory amiko ty kapoko ty nefa tsy aoka tsy ny sitrapony nofoko zay mahita mifangiry firinitranga sy ny fisarahako aminao no atao fa ny sitraponao zany hoe nampandefitra ny sitrapony Jesosy fa nanaiky ny sitrapony ndray ianao koa androany mila mahavita mampandefitra ny sitraponao fa manaiky ny sitrapon'Andriamanitra zay le fifanakalozana ra sitrapo ahoana fipetraka le izy mora ny manaiky ny sitrapon'Andriamanitra rehefa retsika ny asarobidy ny zavatra neretany tamin'izay nitiavany atsika sy nanoloran'ny tenany amonjy atsika ahoana ny fiseho an'le izy ny olana eto dia fahotana sy fanoherana an'Andriamanitra rehefa afaka ny ota dia resy ny herin'ny fahafatesana raha afaka ny ota dia miala ho azy ny fahafatesana fa raha tsy miala ny ota dia tsy miala koa fa voatahiry ny fahafatesana zay na tonga zanak'Israely very hevitra efa nanoto zahay tamin'Andriamanitra mivavay ianao ifonay amin'i Jehova mba atonga mena rana iala problème mety tsy mena rana miala tsony fa le vena efa tafiditra antidote no ilaina fa tsy mena rana roasina zay mahatonga amiteny aminareo aza maiky ny androka devoly tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra fandaniam-potoana zany ianao te hita devoly miala nefa ianao tsy mety hisaraka amin'ny fahotana problème eto tsy mena rana roasina fa le ota efa tafiditra dia ozy izy zareo ifony amin'Andriamanitra zay zao hitanareo le solution tsy tao ambadiky ny fahaizana mandroka menarana ny azo kapohana ny lohany rehefa avy nanaikitra dia izy koa tsy te hijanony eo rehefa tafiditra ny poziny zao misetrasetra fotsiny izy ampidiry ny poziny dia lasa izy mandeha rehefa tafiditra ny pozina ino nyvalin'le pozina rehefa tafiditra fahafatesana ny olana zany eto tsy mena rana roasina fa ahoana ny fomba hiainana ao anatin'ny famelomana rehefa tafiditra le pozina alleloia ny fahafatesana dia mitady ota ifikirana ny fahafatesana dia mitady inona ota ifikirana ny olany maro dia te hanasitrana symptôme fotsiny raha tokony hanao ataky amin'le aretina fototra ahoana le fipetraka le izy tsy fanavinany any sitraniny aza miezaky ny ampiena hafanana ny paracétamol fotsiny fa misy aretina miafina ao ambadiky ny fanaviana zay mitondra n'le fanaviana mety ho malaria izy mety ho grippe mety ho karazana infection any anaty any mahatonga ny anticorps manohatra an'le zavatra misy dia miadiny ao anatinao mahatonga ny vatanao mafana no zany aza miezaka fotsiny hoe paracétamol no hanina dia rehefa midina ny hafanana dia midika fa sitrana le olona tsy le endrika ety ivelany mampikorotana ny mahamaiky fa atakeo le fond le problème tamin'ireny andro ny corona reny tsy mahare tsiry ianao tsy mahare fofona dia zao no mampatahotra anao tsy mahare tsiry mihitsy tsy mahare fofona dia nytianao hiver na hare tsiry ianao dia hare fofona fa tsy hitanao hoe virus na covid-19 mahatonga le tsiro tsy ao sy le ndika an'izay ny tokony ho atakena le virus fa tsy le tsy mamaiky anao ny anailan'le hoe hiverenany tsiro ao ambavanao atovyreo tsara ny tsika tsy natao hiatake symptôme fa le font les problèmes virus ao rehefa mihinana paracétamol ianao dia afaka mampidina hafanana kosa aloha fa raha mbola ao ny aretina dia miverina ihany le izy rehefa avy eo ka ny mahatonga amin'ny fahafatesana tsy aretina fa ny problème amin'ny fahafatesana ota ao dia ozy izy ny zanak'Israely tamin'i Moïse miverina ny tany Edena mana problème zay
faty eto zay ary ho ripaketo fa mifonahinao am' Jehova. Rehefa mifonahinao am' Jehova ozy izy a de mba ifony any amin'izay de mba androahany menarana iala eto de ho velona zay. Zareo tsy nanana révélation fa tsy ny menarana miala ne mamelona. Halleluja. Fa zay tolotsaina omen'Andriamanitra de ozy Andriamanitra hoe manangana azo lavabe de eto Andriamanitra tsy miteny hoe mivavah mba hiala ny menarana. Tsy ny menarana n'olona satria na miala reny efa nitondra-pozina ao anatinao le izy. Afaka miala ny menarana fa ianao tsy maintsy maty rehefa avy eo satria nahoana efa tafiditra ilay pozina. Ao vetsika. Tsy fandroana devolo mamaiky fa fananganana ny farava ao anatinao. Zany no mahatonga olona miezaky ny mandroaka devolo nefa reraka satria ny olana efa tafiditra ao anatiny talohan'ny fotoana amahana azy. Le olana efa mahazo seza ao anaty milohan'ny fotoana amahana an'le izy. Noho izany misy fanahy miafina ao ambadiky le korotana, misy fanahy miafina ao ambadiky le fandravana. Aza mivavaka mba hiala ny korotana fa jereo le fanahy miafina ao ambadiky le korotana mba tonga an'le izy tsy verina tsony. Aza variana mandroaka menarana fotsiny. Zany dolo ny problème ampino am'izao. Te ahita menarana miala fotsiny fa le pozina ao anatin'le menarana mbola tehirizina ihany. Zay ny maharatsy ny toe-pony olona tsy vita fibebahana. Manantona an'Andriamanitra. Lasa filana ny maniraka azy ho tonga isan'ny olona fatrapitady famantarana. Jenareo hoe Nicodemos ane nitady famantarana. Niresaka zareo de hoe raha tena Andriamanitra ozy izy Nicodemos tsy possible zavatra mitranga fiainanao zao Jesosy. Fa raha tsy Andriamanitra mbonao tsy tsotro zao ny asan'Andriamanitra. Tsy zao ny zavatra mitranga. De inona maliny Jesosy anazy? Raha ohatra zany Jesosy te hazaka jiosy be de be de napakatra fotsiny izy ny tany famantarana sy fahagagana tonga de maika be izy any eo miracle. Fozy izy Andriamanitra. Fozy izy Jesosy. Tsy miracle le izy ka. Fahateraham-baovao natongavako fa tsy miracle. Raha tsy ateraky indray ny olona de gago Nicodemos atao tsy valiana koa le zavatra niteny hors sujet zany valiny zany. Tsy hors sujet le valiny fa zay mihitsy le tokony hamalina azy. De ozy Jesosy jereo ane io ne mbola jona toko fatelo andiny fefatra ambiny folo. De ozy Jesosy hoe ohatra ny nanandratany Mosesy satria fantatry Jesosy tsara hoe atraiza ny fandalinana nana Nicodemos amin'ny lalàna. De nanome fanoarana any amin'ny lalàna ny amin'ny tenany izy mba hisokafa maso Nicodemos hoe tsy miracle le izy fa azo fijaliana. Tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Tsy miracle le izy fa azo fijaliana. Ny zavatra nitranga teo amin'ny azo fijaliana no miteraka an'ireny zavatra be deaibe tsy ritinao reny. Fa raha tsy ateraky indray no tsy tafiditra ho isan'ny olona hisitraka koa tsy zavatra hitany masiko. Satria ny natongavako tsy anao fahagagana, tsy ny hotokafanao, tsy fahagagana ny hitaritana ny jiosy satria ny jiosy fatrapitady famantarana. Ary zany natonga ny Lazarosy nany amin'ny elo ary mbola mitady famantarana ihany indray tamin'ny Abrahama hoe anarao maty miverina. Satria ny jiosy fatrapitady famantarana. Ny olona rehefa vesaranota lasa fahagagana manery azy hitady an'Andriamanitra ary na eo amin'ny toerana anankiray tadiavany an'Andriamanitra mandritry ny 4 taona azy doty miracle ny sainy. Fahotana mamatotra amin'ny mahatonga an'io. Hitanao ny attitude anao eo amin'ny seza io. Raha tsy ampifandinitiny ianao tonga eto hitady fahagagana fotsiny. Tsy voatery hifankahitsika. Nahita le miracle nataon'Andriamanitra tamin'ny Monsieur Luc teo ve ianao? Nampifanatonin'Andriamanitra ny taolana namany samy taolana. Nahavariana ny mpitsabo ny zavatra nitranga. Halleluja! Tsisy intervention n'olombelona zany. Andriamanitra mivantana zany. Na mivavaka na tsy mivavaka. Nataon'Andriamanitra le izy. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsy any le izy. Tsy any amin'ny fanehoam-pamantarana sy fahagagana le izy. Fa any amin'ny fo manaiky an'Andriamanitra. Any amin'ny fo manaiky an'Andriamanitra. De ozy izy Andriamanitra tamin'ny Nicodemos. Zao no lazaiko aminao ozy Jesosy. Zany le ozy izy tsy takatrao. Ianao ne ozy izy mpahay lalàna fa maninona tsy takatrao zany satria le fisokafana tsy ho ao anatin'ny olona tsy manana ny fanan'Andriamanitra mihitsy. Any koa le fond le problème. Rehefa ao anatinao ny fanan'Andriamanitra de manome lanja ianao ny fanoloran'ny tenan'i Jesosy. Ijoro tsara, tsy anao kinanga amin'ny fanompona, tsy amin'ny fanatanterana ny sitrapon'Andriamanitra, mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra, irinao sy ilainao avy aminy. Mahita olona androany maraina ao anatin'ny sekoly fanasitranana. Raha ny olona ny fahafatesana no efa mivahan'Andriamanitra, tsy problème amin'ny fanasitranana omeny ianao zany.
vany zany. Amen. Halleluja. Halleluja. Hiditra lalindalina kokoa tsika. Amen. Asa variana mandroaka menarana. Izy efa nanaikitra. Mission efa vita noho izany reraka ianao raha mandroaka azy. Misy ny fomba fanoerana azy ambony lavitra no fandroahana azy. Inona le izy? Maneke an'Andriamanitra de toerony devoly fandositra anare izy. Alleluia. Mesasaina raha mbola tsy manaiky an'Andriamanitra tsara ianao. Anesana saina. Mesasaina raha mbola tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra tsara ianao. Mesasaina raha mbola misy otamorana azo anao 5 taona lasa 10 taona lasa nefa mandrak'androany mbola io le izy hiteo ihany. Mesasaina raha afaka tsika amaly mission an Jesosy natongavan Jesosy andesiny ota. Zay nitsanganany tamin'ny maty satria resiny fahafatesana. Rehefa resiny fahafatesana resiny ota. No zany tsika mandresy teo amin'ny toerany. Ianao zany tokony olona karazan'olona afaka amin'ireo kipitsom-piainana mahazatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ny otanao ny olana be tsy hain'Andriamanitra ny amahazy. Zay ny antony tsanganany tamin'ny maty. Fa ianao tsy mety miverina sy mahatsiaro tena fa tsy mendrika tsony ny toeranao eo amin'ny toeran'ny mpanota fa tokony hijoro ianao eo amin'ny toerana mahazanak'Andriamanitra. Verena amin'ny Jesosy. Halleluja. Ozy izy Mosesy ny 9:7 ny boky ny Nomery io ihany. Halleluja. Nona jerentsika Nomery 2:20 ny 9:7 ny anara tena nao menarana varana Mosesy ka nanatona azy tahaka ny azo ary zay olona voakaiky tia menarana ka mijery lay menarana varana de manenona velona enoy tsara. Eto Baiboly de miteny tsy miteny ny Baiboly hoe zay nijery an'le menarana varana de sitrana fa ozy izy hoe velona. Ny olana ovahany eto tsy olana ara-panasitranana fa olana ara-piainana averina. Averiko kely mba ho azo tsika zay nijery lay menarana varana natsangany Mosesy dia velona fa tsy hoe sitrana. Ny olana vahany eto tsy problema panasitranana fa olana ra-piaina nefa lasa nefa averina. Zay ny dikany hoe velona. Jereo tsara masino akaikinao ao tsara. Ao tsika. Ozy Andriamanitra hoe zay mibantsina menarana de voatahiry ny fiainana. Zany hoe tsy lasa. Maro misaina tsy te hamany olany aretina. Fa eto tsy aretina tsony ny olana fa fiainana mihitsy ny lasa tokony averina. Noho izany betsaka ny tehisisika mba ho tahina mba ho sitrana fa zay no ilaina. Kanefa ny zavatra mitranga raha ty trango ty de zao tsy ilaina fitahina, tsy ilaina tsony ny fanasitranana, tsy ilaina trano be deaibe, tsy ilaina fiara be deaibe fa ny problème eto efa lasa miborina de mila verina ny titra. Fiainana mihitsy le izy. Raha ianao amin'ny olona mialaina tonga any ianao de avy any ianao le mpitory-teny be tena farak'izay mahay. Ny olona mialaina tsy miteny hoe ho ambiny ianao sy milliardaire tsisy ilany an'izany fa tsakoany izy. Fa zao no tondra mbola afaka miresaka izy. Pastera avereny miborina fa mitady ho lasa ny titra. Zany hoe avereny le fiainana fa tsisy ilako an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Hitanao amin'izay ny asarobidy ny fiainana de ambony lavitra noho ny zavatra rehetra zay ilainao.
zany mahatonga nisa ny velona ozy izy ny teny mpitorotena raha isan'ny velona eo dia mbola misy antenaina satria tsisy nininona ilaina mihoatra noho ny fiainana aloha fa raha tsy maro toerana ny fiainana tsisy ilana fitahina zany matoa no afaka misaina fitahina misaoran'andriamanitra fa velona noho izany ny fisaorana an'andriamanitra tokony ohatra lavitra sy ambony no zavatra rehetra ilaina raha mbola isa manam-pofinaina ianao ka miaina atao amin'ity trano ty androany maraina mareteka ao n'andriamanitra misy ny azo atao raha mbola io ianao azafatra mpanometsina n'andriamanitra efa 20 taona zao nitondrako ambavaka nyty andriamanitra mijery loatra le zazakely be lelo be reny efa nazy tomobile mbola mitadinina le mihoatra no zay tadiavinao misy mitahiry mantombo loatra zao ianao misy mitahiry ao io matombo loatra zao zasy ianao amen halleloja zay mibanjina mianarana dia voatahiry ny fiainana amen oka tsika tsy saina zavatra hafa satria le poziny efa tafiditra ny ilaina eto fa avelomana fa tsy fanasitranana ny olana efa ho faty ny olona fa tsy hoe tsy voata le tsy hositranina na koa tsy ho afaka ny ilaina eto fiainana tononiko androany fa andriamanitra tsy hoe anasitrana anao fotsiny na mahany olanao fotsiny na hoe anome fanambinanao fotsiny fa anome anao fiainana mitobaka izy ahatonga anao tsy ho raraka mandra-pialanao eto ambonin'ny tany tsy mahareteka ao an'andriamanitra halleloja ny zavatra ho natsika amin'ny alalan'i jesosy dia fiainana mandrakizay zay ny mahatonga atsika isaky maraina banjiny ianao an' jesosy banjina an' jesosy ahoana moa le fibanjinina an' jesosy pastera zany efa mbanjina foana ozy ianao banjina foana banjina isaky maraina zao dia efa midiniko be misy le lacroix eo teto izy nana tsy zay le izy halleloja misy zavatra ny ohatra ny adaladala zany esainy andriamanitra ataotsika ahoana le izy miezaka ianao isaky ny maraina mampitany ny alehibe ny fitiavany raha hoarina amin'izay zavatra tianao anatenana azy dia zao tafasokatra amin'ny vavanao vao maraina zay ny atao mibanjina an' jesosy manao fofantananao eny amin'ny lanitra ianao dia miteny hoe wow ay ny lanja mifamelan-keloka mbola ambony lavitra no mifanasitranana satria ny famelan-keloka misy impact na fiatraikany mandrakizay ako fa ny fanasitranana rehefa sitrana dia mety arahary indray amin'ny volana manaraka mianao avy ianareo na rehefa tehirizina le fanasitranana dia tonga fahasalamana azo iainana fa ny zava-dehibe tiako lazaina fotsiny mila mametraka tsika ny lanja ny ara-panahy ambony lavitra no zay rehetra ilaitsika satria raha mbola tia tany ty foana no anatenantsika an'andriamanitra dia ozy izy andriamanitra ny arena tsy ny fananao zavatra be dehibe satria jesosy ny teny na ho azonao ry zao tontolo zao dia mahanitra indrindra ianao raha tsy misy an'andriamanitra azonareo hoe inona ny so azon'ny olona raha ho azony zao rehetra nefa very ny aina ary inona ny zavatra ataon'ny olona sy ezaka ataony ho takalony aina hitanareo tiapatsiary jesosy hoe fiainana ny natongavako tsy mahareteakaoana amen omeo lanja aloha io nahatongavany io omeo lanja adino mpino zany hoe mahatonga ny manifestation te irehetra ny olona aneo manifestation ny existence n'andriamanitra hoe eo izy nefa izy tenany raha tsy naneo ny tenany tamin'za ny fisehoana raha-pamantarana akory hoe te hiteny amin'ny nicodémosy raha ohatra ny ka te hahazo kilina be dehibe fotsiny jesosy natao amin'ny sadjosy ny farisosy ny mpanora-dalàna tena tiany hoe io vafora ao nampiakariny fotsiny degré miracle teo mason'ireo dia nety azonareo ve lezy fa tsy zany nataony jesosy nanetry teny jesosy ahoana le fanetretena ozy izy lozanao ry korazina loza raha teto aminao no nanaovana an'izao raha ohatra ka tsy teto aminao fa tany sidona na tariny nanaovana an'io fahagagany eo dia efa mibebaka le olona kivo zany jesosy satria naneo le famantarana zany mba nieritrehitra izy hoe zay ny anova amin'ny fony jiosy satria zatra moseseliry zareo kanjo vao aina nampitrotraka ny etaetany hitady fahagagana manaraka indray betsaka ny olona zany rehefa zarinao miaina ao anaty faniompamantarana sy fahagagana dia mpampiasa n'andriamanitra fa tsy mpanompon'andriamanitra satria te hibaiko an'andriamanitra mpinonanao zavatra foana
fa tsy mba anome zay ilain'andriamanitra amin'ny fiovam-piainana. Andriamanitra miandry ny fiovana, izy miandry an'andriamanitra ny ovan'ny fiainany. Fa mpiandry nareo. Dia zay mahatonga anao hosorana mpiandry. Satria ny asanao miandry. Ameo fotoan'andriamanitra ampandroso anao. Aza velaela loatra izy eo ampanefenanao. Nitsangana ao anatina fahatongavan-tsaina ny alehibe ny fitiavany ianao. Fa rehefa mifankahita zao rehetra, raha voatratranao fon'Andriamanitra, tsisy ninina momba an'Andriamanitra ka feziny zany tsy ho hitanao. Tonga dia mirarakopana. Tsika tsy manana fanomezam-pahasoavana hoe natsoan'Andriamanitra manokana. Ity olona anankiray ity dia natsoko hanery ampinoana. Ao anaty baiboly tsisy an'izany hoe ty olona anankiray ity dia manana fanomezam-pahasoavana hanery an'Andriamanitra ampinoana. Fa rehefa hoentin'ny manifestation loatra ianao dia lasa atsapaky ny devoly iny amin'ny zavatra tsy tokony hitsabahana. Misy zavatra mampime fa tsy zanoko. Alleluia. Hitantsika tsy raha iavy Andriamanitra. Hitantsika tsy raha iavy Andriamanitra. Mila mitandrina, tsy no masona akaikinao mila mitandrina ianao. Mila fahatsoloana hoe amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra mpanaovin'Andriamanitra. Mba hahatonga anao hoe tsy ho diso eo anatin'Andriamanitra. Zao nefa hoe raha manao fahadisoana ianao, tsisy anameloko anao zany. Miverena fotsiny hoe dia tsangany ray ianao. Mpamindra fo izy hoe mihoatra noho io ny zavatra tianao atao. Fa kalma tsara fotsiny hoe misy zavatra efa homaniny ao. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Mihaino tsara ve tsika? Misy zavatra daladala zay. Inona ny fandraisam-pozina amin'ny menarana? Inona ny fandraisan'le pozina ao anatin'ny olona amin'le menarana varana natsangana? Ary zao mahatonga le connexion. Tsy hoe mikasika le menarana varana ianao, fa mijery fotsiny. Io masona io zany tokony ho fantsona tsara. Halleluja. Mila fantatsika fa mifanaintainana, olana, fampahoriana, trangy isariana ny fifatoanao fotsiny hiala amin'Andriamanitra ireny. Marary ianao dia manaintaina manana dia irendretreretra ireny raha alana dia ohatrany tsy tafavavaka zany. Rehefa manaintaina mantsy ianao tsisy ninina ataonao koatry mijery ny fahorianao dia manomboka makasika amin'ny fonao hoe endrety izaho. Indrisy mantsy. Fa mivavaka ihany fa tsy manivaliana. Manomboka amin'izay. Izy anao takenao voalohany. Petra eo miseza ianao Andriamanitra fa nanadina anao. Andriamanitra nanadina ny Joba fa tsy Joba nanadina an'Andriamanitra. Za aloha mbola tsy nahita an'izany ao anaty baiboly. Ngambany ny anaranao toko fahatelo zay. Vao hosoratatsika izay. Petra ianao ozy Andriamanitra misikiny ianao fa nanadina anao. Joba nataony an'izay. Fa tsy ianao makasy izy dia miteny nanadina anao Andriamanitra. Fa firy taona moa zay nanompo anao. Mbola ohatro ihany ny fiainako. Tsisy mankaty anahy. Tsisy tia Andriamanitra. Ny anarako raha mily jaune vao ilika. Azafady raha misy raha mily jaune eto. Ohatrany hoe izay voatongo fotsiny aloha. Amen. Ao ve tsika? Eny hoe tianao Jesosy. Raiso ny fitiavana. Mahita ny alehiben'ny zavatra efa nataony ho mihoatra noho ny zavatra ilanao azy foana. Rehefa izay ny zavatra mitranga. Rehefa tena mifankahita amin'Andriamanitra ianao, tsy mandalo ady. Fotrany Davida. Jehovah mipiandry ahy. Tsy mananjava mahory aho. Tsy mananjava mahory. Firy ny firenena nanafika azy. Fa nga Saoly tsy nanenjika azy. Tsy fahoriana ve le mody adala be tany amin'ny camp Filistina. Fosy izy. Tsy reko akory ny fisindreny satria nahoana za tsy mifankahita amin'ny olana fa mifankahita amin'ny Jehovah. Banjina azy ny endriko ka miramirana hozy izy. Halleluja. Dia eritrereto tsara hoe ny olona ohatran'ny Davida tokony hiteny Andriamanitra. Aiza ianao amin'izao?
fa mbola manam-potoana isaina hoe inona reno avaliko an' Jehova no ny soa rehetra zay nataony tamiko. Misaina zay an'Andriamanitra, miolona zay tia an'Andriamanitra. Lojika zany mandeha ho azy zany. Tsy zavatra manohatra ao anatinao na amin'asa an'Andriamanitra na amin'ny zavatra rehetra atao satria lavy aminazy ianao. Amen sa tsy amen? Halleluja. Dia hitanareo ny zavatra mitranga hitra lamindalina kokoa. Rehefa tsy zaka ny devoly ny fifatoanao ho voasariky ny zavatra hita maso dia manomboka mametram-panontaniana izy hoe andao hiala fa makaleo koa tsisy raha iny mihitsy ny zavatra ataontsika. Ny devoly tsy le menarana roasina mamaiky fa miala ho azy amin'ny olona miompo amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Zany akory tsy midika hoe tsy tokony ho roasina izy fa azonao sady miatake azy miaraka amin'le toe-posy fatakarana mba ahafahanao mibata ny victoiranao ao amin'ny Kristy Jesosy. Halleluja. Raha vitanao manadino mombanao, manadino ny fanaintainana, tsy variana mijery menarana. Ny baiko tsy menarana ny jerena izy ary efa avy nanaikitra. Fa tadidio tsara, vonoa ny eritreritrao ny amin'le tsindrona avy amin'ny nify nefa nampitain'le fanaintainana ao anatinao dia mibanjina an' Jesosy. Miala ao anatin'ny tantin'ny fanaintainana sy fitarainana. Voay ny ivelany fa misy hazo fijaliana miandry anao tokony ho banjinina. Halleluja. Fa zay rehetra mibanjina an' Jesosy tsy maintsy velona. Inona kay ny zavatra mitranga rehefa mibanjina an' Jesosy ianao? Tsy ny finoanao intsony no miasa fa izy ny tompo sy mpanefa ny finoanao. Izy ny tonga dia mandray andraikitra, izy ny tompon'le finoana, izy koa no anefa an'le izy. Mety mikatso ny finoanao satria mafy be ny zavatra treny. Dony antsika isaina iny le menarana tonga tsy hitako mieto aloha mbola mba hitako eny satria be dia be miala be dia be loatra le izy. Dia kay nisy nanaikitra tato dikan'izay zany rehefa nanaikitra ny tato vao nanaikitra ny tato dia tonga dia lasa indray zareo nitady afo kekena en mission zany reo menarana reo. Dia nitony antsika isaina vita le kaikitra dia avy ny teny Mosesy andana mivoaka dia jereo le menarana varany tsy velany dia le saina zany betsaka zany teny za rehefa voakaikitra ko monomonona zany ianao maty sa tsy maty? Maty. Fa inona ny ilaina? Voaka tao dia mijery an'le menarana arakaraka rijerevana ry velona ihany velona jere menarana fa za velona raikitra amin'izay ny tory-teny satria nitranga le vavolombelona dia nanomboka izay nijery rehetra velona doly amin'izay satria tsy ny finoana intsony no active fa le tompon'ny finoana no manefa ny finoany tamin'izay nanirahany ianao hibanjina azy. Zay no mahatsara ny toe-po maka-to. Mila toe-po maka-to aloha vao mandray fahagagana. Zany dia zavatra sarotra katoavana, sarotra ekeny zany. Fa mora zany ho an'ny olona vonona ny aino an'Andriamanitra satria tsy zavatra impossible amin'Andriamanitra. Vaholan'Andriamanitra marina dia tsotra loatra. Tsotra loatra ny vaholan'Andriamanitra. Zany mahatonga ny olona fahasarotana sy olony saina sarotra mandray an'le izy mora foana satria tsotra loatra ny vaholana omen'Andriamanitra. Ina ny fandraisa atrangany tsotra kely. Ny olona zao mieritreritra hoe mila jerevana aloha dia atao étude le venin dia alefana ny heriny dia anao vaksiny indray. Tsy miasa saina amin'izany Andriamanitra. Na hoe ny antidotiny io dia ohatran'izao mipozina avy amin'io ihany ny amboarina ohatran'ity dia atao ohatr'izao. Tsy mila kajy lava be, tsy mila miditra labo. Hozy Andriamanitra atsangany hazo. Ny an'Andriamanitra zany zavatra ohatrany hoe profetika ny zavatra ataony. Ohatry ny kidaladala zany satria tsotra loatra. Iny le teneniko anareo menarana atsangany zay mijery aty dia velona dia velona ataony zay mijery satria zay ny teniny. Ka Andriamanitra zany rehefa miteny zay teneniny ihany no marina fa ampirimo ny saina. Zay no mahatonga ny olony saina sy ny olony finoana ho aminy fa mitady anao boksa foana isaky miresaka. Nareo ampianarinareo ny olona iaino anatin'ny fahadaladalana satria izy olony saina, ianao olony finoana. Dia raha tsy mitandrina ianao resy ny saina satria ianao koa ao amin'ny saina. Dia ozy amin'izay Isaia
iza nino ny teny zay nampitondrainy anay Isaia 3:15 ary iza no ampisehoana ny sandriny Jehova zay olona mino zay teny nampitondrainy anay zay mivaliny satria ny teny zay ampitondrainy anay sarotry inona zay mahatonga ana miteny hoe iza nino Paul laza fa fahadalany toroteny le izy ahoana moa ianao voakaiky ty mena rana efa tafiditra le pozina vaolana mibanjina azo am'le mena rana zay miantony eo amboniny le izy koa mila mijery tsara sao de azo mibanjinina ohatry zao nefa mena rana na saina jerenao zavatra hafa koa zay Andriamanitra manana fomba tsotra mahana olana sarotra ary izy spécialiste am'izany hatramin'izay alleluia fijery tsotra ny takian'Andriamanitra de mipozona ny miaisitra io le nyteneny komaly no atso mpanao sambo tsy efa niasa tany amin'ny sekrenina fozy Andriamanitra manaova sambo fiara ary le sambo fiara tsy any amin'ny province hoe misy ranomasina fa eto Antananarivo ohatrany hoe aminjaka miadana eo ambanimbany io izy nanao anazy nina ambanina mpahamarinana iny izy nanao azy alleluia satria izy izy hoe hoavy ny safodrano de izy nyteneny hoavy ny safodrano de izy izy ny olona miteny azy ty andro mamay be zao andro de izy miteny izy rero ny mahita tsangatsy amanorana mety meno am'le fotoana hitrangan'le izy fa Andriamanitra koa ndraindray ty manamarina zavatra imehezana andrasany mihitsy ianao imedy voavoaka n'le izy ny dikan'izay ny fitsarana tokony esorinao ao anatin'ny sainao tsy jery olona ianao ka nameloka azy am'zay zavatra mety iverin'ny sainao tianao hitsarana azy indrindra raha mpanompon'Andriamanitra izy prima tsara aove de aloha tena hoe maka coin fotsiny tsy misafidy akoatrany hoe za iainao an'Andriamanitra verinao amin'ny teniny misy zavatra ny hoe tiany devoly anasananao amin'ny tenanao fotsiny ary ny olombelona manana fomba fijery a tia mitsara tia mijery zavatra tsy tokony hojerevana raha zavatra mpanotanao ka tsy zakanao de aza miditra am'izany satria nitoetranao ihany no amandriany devoly anao rehefa avy eo mila miovitsika alleluia no atonga de nanao an'le izy tsy mampino le teny fa mila ekena fotsiny de rehefa ny teny Andriamanitra de zay ny zavatra nitranga Isaia ny teny fa hiteraka zazalahy virgine de mezany jiosy rehetrarehetra izy fahadalany zany zavatra mpitony Andriamanitra hiteraka zazalahy virgine de tena efa tena manondrana koa profesie eto amin'ny tanàna tonga hatramin'ny hoe teraka zazalahy amin'ny virgine fa nitranga le izy tsy nitranga le izy no rivotaona teoriana rehefa tonga Jesosy nanao fahagagana nanasitrana nanao famantarana de ozy izy tsy reny natongavako tsy le asany natongavako fa fahateram-baovao de ozy Nikodemosy tsy azoko badenina be izy miteny tsy azoko za mba nieritreritra hoe mety tanana amiko zay de zandray mba manaraka satria ositra ny nakanesako tany de Jesosy hoe za tsy mpivarotr'ositra na hosorana hoe nalatsaky Jesosy teo amin'ny loha-dolo ny diluilueran'ny tandrokosy lamy teo amin'ny Nikodemosy tsisy ninina antranga satria mbola tsy maty izy ary tsy niakatra tany an-danitra mbola tsy fotoana andefasana amin'ny fanahany tena Nikodemosy manontany io zany a toe-pon'olona taitay bombona ra-pamantarana sy fahagagana azonareo ve izy toy izy Andriamanitra tsy ohatr'izay le lalana raha ianao zany tonga eto fatrapitady famantarana sy fahagagana de tsy sitraka ohatran'le azony Luka mihitsy halleloia satria izy nikasian'Andriamanitra tany amin'izay tsy nantena iny fa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana tsy finono zany nampitrangan'le izy fa le tompo sy mpanefa mifona tamin'ny fanotronana niditra tsetra ny karakara azy satria mbola ilain'Andriamanitra izy misy zavatra tsy mila hitarainanao fa efain'Andriamanitra rehefa manaiky fotsiny ianao hoe fantsina ilain'Andriamanitra mareteka ho an'Andriamanitra tsy fananganana maty no ilaina na ranao vadika divay fa fiainana verina amin'ny fanekena ho faty teo amin'ny azo fijaliana mba hahatonga anao hisitraka amin'ny fiainany Jesosy namaiky teo amin'ny toeran'ny mpanota ary nanaiky izy anolotra ny fiainany teo an-tanan'ny mpanota de zao rehefa mibanjina an' Jesosy ela de mahita ny fiovan'endrikany tsoroko aminareo ty sady le fibanjina nanamarina niny teniny mihitsiny zay mibanjina le menarana de ho sitrana le kapiteny Romana ny sitrany voalohany
voavy nandefina azy mpitian-draha sy rano tenjery nanomboka nandatsaka an'le lefina moramora dia niteny hoe tena zanak'Andriamanitra tokoa le io satria mibanjiny ela loatra marety eka ao an'Andriamanitra ereto mpanota mpandrabirabo be voavina mevinaingitra azy satria ela loatra ny fibanjinany azy teo efa voasotro amin'ny boky nomeria fa zay mibanjina ny eo amin'ny le menaran'ny azy fijaliana dia tsy maintsy miova zany halleloia ny vavolombelona voalohany tsy jiosy fa jentilisa romanina nanindrona ny lavony dia nijery teotra tonga dia nahita an' Jesosy teo amin'ny gloarany oay azo fijaliana hitako nefa voninahitra tampoka le fisokafana tena zanak'Andriamanitra tonga dia nandray an' Jesosy raisiko ianao tompo sy mpamonjy ny fiainako manokana dia nomboka hatreo tsy nahitandresahana ntsony na janona moramora ny lefina lasa nitomany ary ambadiko jauna ry za koa isan'ny namanao manomboka androany ary fantatsika ny tantarany ho an'izay mpandalina soratra masina fa anisan'ny mpianatra natsangana voalohany le nandefina azy taorin'izay dia zay mahatonga ny baiboly miteny fa zay nandefina azy azy dia ahita amin'ny fiverenana hitanareo tsy ny zavatra nataonao tenenao akaikinao tsy ny zavatra vitanao e fa nitoeponao manan-kiova ao an'Andriamanitra iveriny Jesosy hoe zana mantsika azy ataovana zana mantsika azy ianao nandefina azy ianao natonga azy natao tsinitsinina hoe fa zao ny zavatra takiny aminao verena mibanjina amin'ny fitiavany verena mijery ny famindram-pony verena mijoro amin'ny programany fa vonina izy ny andray ianao isika le nandefina azy hoe ahita ny fiverenany tsy maharety eka ao an'Andriamanitra halleluia tsangany eo amin'ny toerana misy anao dia vaovainy amin'ny lanitra ny tanantsika fa mandeha ny fotoana isory Andriamanitra makasitraka raiko ny amin'ny fitiavanao androany maraina misaotra ny amin'ny sekoly misaotra ny amin'ny teny misaotra ny amin'ny fahatokina Andriamanitra misaotra fa tiana ianao misaotra Jesosy mino androany maraina fa miasa ianao okany tsiray avy androany Andriamanitra anana fahafenony ny herinao ao aminy oka ikorina ny herin'ny famindram-ponao anaisitra ny ota faran'izay bitika indrindra sy faran'izay goavana indrindra aoka isy fanamfana melohatena hiaisitra mandre mifanan'Andriamanitra betsaka ny olona leto tratra ny fanahy mifana melohatena fandroany marain'Andriamanitra miteny amiko ao anatiny foko ao ozy izy hoe zao lazaina androany maraina vovelany eloko ao aza manamelo tena intsony fa raha ny zanaka ny nafaka anao dia afaka tokoa ianao Jesosy Kristy tsy tonga nameloko anao tonga izy ampijoro anao tonga izy aneo ny heri ny famindram-pony mba hahafahanao mandroso tsara miaraka aminy raiso ny fahasoavan'Andriamanitra androany maraina ampijoro anao fantsona tsara ho pelatanan'Andriamanitra atonga anao tsy ho raraka atonga anao ahomby foana amaly anao ny heri ny fanomponao misy fotoana ianao mety hoe marefo amin'ny finoana tsy azonao zay zavatra mpanovin'Andriamanitra anao mety hoe manao an'ilay anjambany fotsiny ianao hoe ataoko an'ny tompo ty fa amin'ilay fotoana anankiray tsy ampozinao ohatra zay nitranga teo amin'ny fiainan'ny Luka tao anatin'ilay vavolombelona taony teo any amin'ireny le fametranao fanontaniana amin'izay valiny tsy azonao reny Andriamanitra mamangy anao hoe misy tanako miaraka aminao ary tsy hopelantanan'olona amin'ny fiainanao nisy naharo ny tôlanao misy mahafantatra ny ao anatinao ary izy mipary afaka ikarakaranao androany maraina sy tsana mirofonao rehetra sy tsana mirofonao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta oka zay aretina rehetra ny anatin'ny vatanao ongotana satria tsy nambolen'Andriamanitra zany oka zay nampahory ianao hatramin'izay hiaisitra ao anatinao ny anaran'i Jesosy sy tsana mirofonao rehetra androany
raiso ny fanafananao amin'ny anaran'i jesosy, raiso ny vaholanao anao amin'ny anaran'i jesosy, raiso ny fisokafanao anao amin'ny anaran'i jesosy, raiso ny fahatsarana ho anao amin'ny anaran'i jesosy. Mahita fa mivany olana, mety ny zavatra rehetra, miasa Andriamanitra, iseho Andriamanitra, iseho ny voninahitr'Andriamanitra, iseho ny fahatsaran'Andriamanitra, aomby amin'ny lafiny rehetra ianao, vita. Halleluja, halleluja. Ahofany milanitra ny tanao ty misaora azy amin'ny fonao manontolo, makasitraka tompo. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. No fanaritsika eo n'Andriamanitra mahazo toerana vetivety, vetivety fotsiny. Ty herinandro ty dia akaiky be, tsira be. No zany ho an'izay tsy mandeha, misy fotoana foana eto. Misy fotoana foana eto rapitso, mbola entiko ny sekoly mpamahan'olana rapitso, verina eto tsara tsika rapitso mbola manatanteraka an'izay sekoly mpamahan'olana zay. Ny zoma ihany koa eto, misy fotoana any amin'ny trampokon'olana Analakely ho an'izay tsy mandeha ny Antsirabe, lasa aloha mbola afaka ianao manatrika somatsara satria akaiky Antsirabe, atondora fara fahelany dia tonga any. Amen. Sabotsy marina koa mbola misy fandraisana somatsara. Noho izany ho an'izay tsy mandeha dia afaka tonga somatsara ianao ataovy. Amen. Ny fotoanantsika moa zany any Antsirabe ny 14-15 zao arivo io fotoana io, manomboka amin'ny roa orala izy, amin'ny roa sasany ka hatramin'ny arivo. Tena fotoana mahafinaritra satria rahalia voalohany indray ao Antsirabe amin'ity taona ity. Amen. Izany manana fahavonona tsara fa tsy lavitra io na manao le retory fotsiny ary ianao dia hitahian'Andriamanitra anao zany fotoana sarobidy zany. Ataovy azo antoka fotsiny hoe eo ianao fa miasa Andriamanitra sa tsy zany? Dia aza dimy koa fotoana larobia, fotoanan'ny sekolim-panambinana. Sekolim-panambinana tsosy fitahinerana amin'ny pasteur Jora Beads. Amen. Nao moa ity tanana mafy be ho amin'ny tompo. Halleluja. Tadio fa fanomboana ny hitatsika hatreto, fa ny tompo milaza, fanotronotrona tsika mihitsy, anotronotrona tsy anana ny antra mihitsy izy. Amen. Otrokotronona eo ianao, amen. Ary rehefa izy ny anotrona anao, miomana. Fa ireo karazana katalogy mpanehoana rehetra ho ataony daholy. Tsy fampanantenana anao zany, tsy mampanantenanao hoe noho izany no antony anompontsika an'Andriamanitra, fa meo fotsiny izay tadiaviny. Rehefa ianao miteny tompo, ny azo fijaliana tsara lavitra no mirakla. Dia Andriamanitra ary tomba kely mahatakatra ny zavatra tsika. Zany le révélation e. Zay vao mitsangana, wow, mety amiko zany. Ohatra ny omba miteny hoe mety aminao e. Dia manomboka liana Andriamanitra mijery. Jereny tsy hoe mamita azo fotsiny anao mamodimody manao an'izany fa le mbola mirakla ihany ka ny tena mbola any. Fa zao hitan'le fisokafana dia mety ny zavatra rehetra. Tsangana ary désarrons fahasoavana. Fa fahasoavan'Andriamanitra maty izao. Fahasoavan'Andriamanitra maty izao anareo.